Faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo ny sara azo amin'ny zana-bolana avy hatrany resantsika kely mahakasika an'ilay rivoza Fabien mitombery hatrany aloha izy ary lasa forte tempête tropicale modérée izy tamin'ny dian'ity mizotra mianatsy mandrefana izy anaizana zany nefa dia tsy misy ahina amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisinyty satria any amin'ny fisasany herinandro manomboka ny alakamisy androany dia tombanana tsy dia mihetsika loatra izy zany ary tombanana miverina somary miana atsimo atsinanana indray zany midiany hitatsika ihany mahakasika an'izay fa raha maso hatrany izy amin'ny ankapobeny ny eto Madagasikara kosa indray dia ny fandalovana rinon-drahona misesisesy atao atsimo minosy aloha zany saika atao hoe mandrafitry ny fety ny andro atao anatin'ny herinandro any amin'ny alarobia no mety sy baratraza mitsoka kely zany ho an'ny ilany atsinanany minosy rehefa avy eo veriverina zay ny rinon-drahona ao atsimo Madagasikara eo ny maripana tsy dia misy ny fiovana mandritrin'ity herinandro ity amin'ny ankapobeny zay raha ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia isy aloha ny zavona ho an'ny avoatany ary mandraona mety mbola arahina tanifindraona ny any amin'ny tapany atsimo ny Madagasikara ny faritra androy anosy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mipetra trany aloha zany ny tanifindraona any amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana ny faritra ivatovavy fitobonany ary ny any amin'ny tendrony atsimo ny anosy mety arahina tanifindraona ihany koa ny raona izay mipetra any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra anosy ary ny tapany avaratra amin'ny faritra androy mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny voatany didina faritra nalamangy tasy vakinakaratra ary ny any amin'ny faritra sofiasy alaotra mangory ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana voavinavina amin'izay androny rapiso izay eo amin'ny 17 degré celsius ho an'ny voatany ny morontsiraka atsinanana kosa 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny any amin'ny tapany atsimo andrefana nosy midina hatrany amin'ny 18 degré celsius aloha ny maripana voavinavina fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia mijanona ho mafana hatrany misy hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny rapiso izay ho an'ny alarobia tombanana mbola misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny voatany ary mety mitatra tany amin'ny faritra loatra mangory zay ny takariva kosa indray dia somary mazivana kely nitsotana baratraza bokany dia mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinanana amin'ny voatany izay mety arahina tanifindraona ho an'ny distrikany taolanary ny any andrefana moa zany dia maina tanteraka ny andro na anjakany masoandro amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay eo amin'ny 20 degré celsius eo hatrany ho an'ny voatany ny morontsiraka atsinanana kosa misy fidinana aloha raha ny tombana zany ho an'ny morontsiraky ny faritra anosy na ny faritra ihany ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa manomboka misy fiakarana kely zay ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana tsy miova ny maripana 5 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra amaranantsika azy ary ny androny alakamisy mbola misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny voatany ny tapany avaratry Madagasikara kosa ny faritra sofia dia na sava dia somary isy fikotanana kely ny atmosfera amin'ny ankapobeny ka mety isy ny tandrifindraona mitsitoko ao anatin'izay ny ambony moa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay dia mbola manodidina ny 17 degré celsius eo hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany misy fiakarana kosa ny maripana ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny torak'izay koa ny tapany avaratra andrefana zay manodidina ny 30 degré celsius tatsika any amin'ny faritry Boeny Betsiboka ary ny faritry Melaky izay ny météo tsika tamin'ny tian'ity ary rapiso iray fotoana manaraka